Ny tenin'Andriamanitra izay vakiana amintsika isan'andro san'andro, indrindra amin'izao alahady izao dia maneho amintsika hoe iza kay Andriamanitra, inona ny toetran'Andriamanitra, inona ny kasain'Andriamanitra ho antsika olombelona, ary ankoatran'izay hoe mampiseho amintsika ny momba an'Andriamanitra ireo tenin'Andriamanitra ireo, ny toetrany sy ny maha-izy azy, dia maneho amintsika koa hoe inona ny ataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Izay amin'ny teolojia no atao hoe fitantanam-pamonjena na hoe économie du salut. Ka amin'ny maha-fitantanam-pamonjena azy dia tsy hoe ny ray andro dia tanteraka ny fikasan'Andriamanitra ho antsika olombelona, fa Andriamanitra no manana ny fotoanany mba hahavovonjy ny olona rehetra sy hahalalany olona rehetra ny marina tonga amin'ny fanekem-pihavanana. Ny baiboly manontolo io dia izay hoe fanekem-pihavanana izay no toy ny tsofehy mamitrana ny baiboly manontolo hatrany amin'ny Zenesika hatrany amin'ny Apokalipsa. Dia izay aloha nampahasiviko kely vetivety. Ny votoatin'io fanekem-pihavanana io dia sahala amin'izao: Andriamanitra esekilany, ny olombelona esy an-daniny, samy hafa be. Izy Andriamanitra manan-karena amin'ny fahasoavana rehetrarehetra, ambony, tapitrohatra, masina sy ny sisa, miavaka izy. Etindray ny olombelona izay marefo, malemy, mpanota, mivadibadika, esekilany. Fa sy mampaninina an'Andriamanitra izay fa andaozy izy ifampiresaka. Mety aminareo ve raha olombelona re mihavana sika, ka rehefa mihavana zany sika dia samy mifanao soa, mba misy aho no manao voalohany, nohariko ianareo meko ny soa rehetra, ary za sy mahary fosiny fa mitatana ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao sy ny fiainanareo manambona, mitahy, misodrano. Ka rehefa tianareo ny hiara-dalana amiko fa ho manana zavatra be dehibe homena, izay tsy azon'izaniza homena, fa ho ny manana an'izany. Ka miadana anareo re miaraka agnamiko, sa misy mahory anareo. Toy ny olombelona, haka aloha diniana, izay ve menao fosiny sa misy tambony. Ny zavatra angatahako aminareo dia sotra, tiavo aho amin'ny fonareo manontolo, henoy ny feoko, ary mba araho reo didy mampisipikako reo fa reo didy reo ane fiarovana anareo sy hifanaikitra sy hifamono aza. Izay no mba angatahako aminareo. Anareo mifankatiava dia mifanaja, tandremo ny rariny, manaova ny hisiny, aza mifanambaka, aza ohatran'ny bingy manao maso dia mifandofondofotra fa mifanaja. Dia mba siko lalàna hoe ny ray aman-dreninao hajao, ny vadiny namanao aza kitikitihana, aza mangalatra izay mety fananany namanao, aza tia takobolana, aza fandainga sy ny sisa, aza manarasy ny namanao. Mety aminareo ve izay fotsiny angatahako aminareo? Nefa anareo dia homeko soa be dehibe. Raha isoariny dimy faraikitra izany ozy ny olombelona. Izay ny atao manao fanekem-pihavanana. Ka tamin'ny testamenta taloha dia novakiana aloha ny didy, dia nanontaniana ny vahoaka. Ao dia Andriamanitra saro-piaro nefa. Fa rehetra anareo tena vonona sao dia maimay fotsiny andray ny fahasoavaka eo dia hoe nefa rehefa teo sy magnatanteraka dia tanterahinay avokoa izay lazain'ny tompo aminay. Ok ary dia ny fafazana raha ny vahoaka sy ny takela-bato sy olo tenan'Andriamanitra raikitra ny fanekem-pihavanana. Ny antsika dia amin'ny batemy koa no anaovana an'izay contrat zay. Ambony noho ny contrat na fifanekena io hoe isika rehetrarehetra manaiky ho mpiara-dia amin'Andriamanitra, mpiara-mitolona amin'Andriamanitra, ho naman'Andriamanitra. Dia ny zavatra angatan'Andriamanitra voalohany dia hoe ny raha filahiko tena halako indrindra dia ny demony. Ka indraindray anareo mivadika amin'ny demony na ny zavatra amin'izao tontolo izao, fa izay tian'izao tontolo izao sy miarana amin'ny filan'izao tontolo izao dia misangana ho fahavalin'Andriamanitra. Ka anareo ve vonona ry olona hatao batemy fa tena hoe hitian'Andriamanitra anareo dia hitian'ny namana, dia hoe vonona izahay, hataonay izany. Dia anareo moa voakely fa dino ray aman-dreny sy ny mpiady ka hagnampy anareo mba sy hivadibadika. Manaiky ve areo? Manaiky anay. Dia raikitra koa ny fanekem-pihavanana. Zay fa zao maka pasivona kely. Isika izay ny akabiazana zao atonga avasika ty am-piangonana alohany hoe hideran'Andriamanitra, hisaotra azy, hitsaoka azy, hanome voninahitra azy, dia ny hangataka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra marary ny raiko, marary ny reniko, marary ny zanako, manana olana Andriamanitra vonjeo Andriamanitra vonona hagnome anao, fa misy mba hangatahany kely amintsika dia hoe tiavo izy, izay fotsiny aloha tiavo izy. Dia rehefa avy eo henoy ny feony, dia rehefa avy eo tandremo ny didy amampisipiny. Fa io didin'Andriamanitra io ane tena fiarovana ny fiarahamoniny antsika sy hifanimba azy anaovan'Andriamanitra azy eo. Fa rehefa Andriamanitra manao fosiny hoe ohatran'le lehilahy adiny vehivavy ragny dia ao famelasana reo rovavy dia izay samaratra ro ahy. Andriamanitra tsy fahaly hitaza-posiny antsika hoe aloha dia hiady hifampiritoka eo,
fa alamina do sisy hoe fakatiava aza miady a de zay isika ary ve antanina alohandroany a vonina ve isika hoe mba hanome zay tamberina ndraikitra angatahin'andriamanitra zay a fa isika mangetaheta ny fitahiny sy ny fahasoavany nefa sy te hagnesika korina de amin'ny akikely sika aza amin'ny didin'andriamanitra ohatra ao mangataka de mitolok'andriamanitra omeo an'izao aho a nefa rehefa teneniny amin'ny fiarahamonina hoe anareo re ohatra mananady amin'ny namanareo de mihavanana aminy de vitasika ve zay nefa zay ny mangatany anao te azo fahasalamana nefa miavognavogna sy compatible fa rehefa te azo misoa avy amin'andriamanitra de henoina ny feony a taterahana zay zavatra kely mangatahany fa olona kely sy mifakahazo igny ve de hanaovako ny molotra ohatra ny kisoany mazory ohatra zao mandavataony sy aloha mihavana aman'olona de haza ny fahasoavana sady anao mahazo areti-po rehefa takeloko anao mahazo areti-po de mihamahia miaina ny sarakaty de miaina toerana de maty de zay velako ny amin'iny fa zao mako fitantanam-pamonjena nanomboako ny toriteny teo de andriamanitra sy avy hatrany de ny rehetra aloha ny reseny lahatra am'izany zavatra mahafinaritra zany fa zay olona fahatany hoe reto mba mety ho hendrisendry angambany a mora mahazo zavatra de reo ndray mampianatra ny namany zay ny fidianany any Israely hoe ianareo ry taranaka Jakoba ho safidiko ianareo vahoaka manokana ho ahy ka anaovako fanekem-pihavanana ianareo ary omeko ny didiko ianareo mba hiavahanareo amin'ny firenena hoe vahoaka manasaina ity vahoaka ity manan'andriamanitra izy moa mba vahoaka ny tenenan'andriamanitra mivatana ohatra ny miresaka amin'ny sakaiza raha sy anareo mba misy fiangarana kely zany de ino nanaovany fanekem-pihavanana de ny tian'andriamanitra zany de mba mandeha tsikelikely atomboka amin'ireo vahoaka Israely reo aloha fa ny sitrapon'andriamanitra ny olona rehetra mihitsy no ho lasa sakaizany sy namany amin'izany rehetra zany de amin'ny andron'ny Kristy moa zany zay vao tanteraka ary ny ataosika am'izao hoe manao ny asa mpamonjena sy asa fampielezam-ponoana ny fiangonana de mba hahatonga ny olona rehetra ho tian'andriamanitra hihaino ny feony ary hitandrina ny didy mampisipiny mitandro ny rariny ary mitandro ny hisiny zay zany sitrapon'andriamanitra zay ny vavaka tao mba ho tonga ane ny fanjakan'andriamanitra no manjaka satria ny olona tian'andriamanitra manaja an'andriamanitra misaoka an'andriamanitra ary mihaino ny feony sy mitandrina ny didiny any amin'ny Isaia 7:20 de io vahoaka Israely ny fidin'andriamanitra voalohany anaovany fanekem-pihavanana io lay vahoaka natsony voalohany ilazan'andriamanitra hoe mbola zavatra kely foana ny mahampanompoko anao ry Israely fa asangako ho fahazavany firenena ianao natson'andriamanitra aloha Israely de rehefa hita hoe sara be le olona mifankatia amin'andriamanitra mihaino ny feony omeny tany meny taranaka ampitomboiny arovany amin'ny fahavalo de misilogna aby ny olo hainareo zany misilogna zany fa sy le mitabizy fosiny agny fandrena misy fotena mitabizy fa tena misiriritrana hoe mba sambatra reny olona mivavaka ka de miadapo de milamisaigna samba miady amanonina fa mitia an'andriamanitra izy a mihaino an'andriamanitra izy a makatoa an'andriamanitra izy de misiririritra ny olona de zay le hoe sy ampy fosiny zany hoe ohatra tsika kehitriny zao vita batemy de ao anaty fanekem-pihavanana de mivavaka de misaoka an'andriamanitra tena miakoka sy misaoka sika tena maotina mivavaka fa mbola sy ampony hoe mpanompon'andriamanitra ianao tapany fosiny zay kely zany miohatra amin'ny agnao a vavolombelona de ny olona misiriritra ny fiainanao hoe hafarangany olona mivavaka tory teny velogna ny fiainanao fa tsy hoe raha lahy mpanompon'andriamanitra zavatra kely zany aza izay ry siriritina sara le izy fa betsika no misiriritra mpanompon'andriamanitra de manompo an'andriamanitra de hita hoe mivavaka mafana fo ary tena mba mandresy lahatra ny namana amin'ny toriteny sy andao hivavaka any aminay andao mody fivavahana ry alimbavaka ry sary zay fa kely zavatra kely mahampanompo asika fa le isika sangan'andriamanitra ho fahazavan'ny olona igny raha matoa igny naky de anaovan'olona rasy a samba mamaly fa misy mamelaka ny takolany akavia tondro ny kony havanana sy hoe raha baky teny zay fa hoe misy témoignage tsara be zany ny fiainanao rehefa mpanompon'andriamanitra ianao de misanganao fahazavana de ho fantatry hoe zany tia ny olona matoky an'andriamanitra fantaligna ampinoana nataoko tamin'ny herinandro le misy miteny hoe misy olona sa toriteny tato misy olona rehanao fampaherezana ny olona manana olana de tena mahay miresaka izy fa problème kely anina kely igny izy tonga de torana zay le vaky teniny tamin'ny anina nagnazavako an'iny tamin'ny nagnazavana ny boky Ezekely hoe hano ty boky ty tamin'ny nagnazavako an'iny
sy hoe anao mpanompon'andriamanitra fotsiny de evangelista mpitory filazaony tsara ohatra zao sy izay fa agnao ve miainy any fanekempihavana hitany olona ho azy io de mampitsiriritra azy de mihitatra hatoky an'andriamanitra tahaka anao koa ny olona fa rehetra zay a de la aretina asiana hoe proselytisme zany tena ny papa François proselytisme zany a andao ivadika katolika nefa sika katolika aza miady any rano de ny olona atao aminao makao ataosika zanaky ny demonina efatra heniny olona tamin'izy voasy katolika mba azoazo ny fiainany nampidirisika ato izy mahita ny hamandrana sika katolika mangosavy katolika ohatra zay ny atao proselytisme fa misanganao fahazavany firenena ianao a amin'ny hoe ianao a tia an'andriamanitra miaino ny feony a de manaraka ny didiny de mifankatia nakaso lavrage zo miteny zao fa zany aloha mato miteny alohanareo eto zao de efa misy ezaka be deaibe koa mba ataoko de maharesy lahatra izy za de anatanako asika hoe sy ampony hoe mpanompon'andriamanitra fosiny fa sy maintsy ho fahazavany firenena ka tamin'ny testamenta taloha ary a dia efa maro ireo olona na de zaintily azy no voasarika hoe hafa ihany ny olona matahotra an'andriamanitra zany dia lasa izy mba niteny agnaiko mba hitandrina ny sabata de agnay sahanao rasy aminao manaisony de reny no sinao hoe craignant Dieu olona matahotra an'andriamanitra sy mijery ny loha saha mangina fa andriamanitra tapolo fa ny manahirana de ndraindray ny olona samy hiditra am-piangongana azy a matahotra an'andriamanitra koa Fredia katrakatariny volanao ty averina fa ny katolika nahita fa sy nangalatra nahita fa sy nangalatra mato zay tenenitro a de teteny amitsika hoe so proselytisme fitsony hoe mandresy lahatra ndao ivavaka aminay a nefa sy manana témoignage tsara sika am'le hoe ty sika andriamanitra de mamitsika de miavaka ny fiainatsika de voasarika ny olona misy olona ho azy mba te hiditra akatahaka asika koa hoe atondroy anay Frediny andriamanitra ivavahanao a fa sara fagnahy de agnao zay zany ny zavatra mety hataony olona amitsika hoe fa izy ary ny andriamanitra ivavahany reo mpamonjy la maison radio Marie reo de mahalefitra izy nanaovandrasy azy sy mamaly izy misy magnozona azy izy misaotra misy magnensika azy a ivavahany mba ivavaka koa fa mahafinaritra zay le izy zay ka io ary any lasay ny vakiteny voalohany am'izay le hoe ireo hafa firenena de hoetika eo atendrombohitra masina ary hakasitrahako ny fivavahany sy ny sorony a satria akaiky ny famonjen'andriamanitra te hitandry ny rariny sy ny hisiny ko reo zay asiko teboka farany zany hoe ny vahoaka Israely rehefa mifankatia tsara amin'andriamanitra izy ary asehony ny mahavaoka an'andriamanitra azy fa tsy zay zesta fotsiny na fiasarambela sy no ivavahana be ny olona voasarika ho azy makatahaka le hoe fanazana lay andriamanitra ivavahantsika fa resika mitohy ny fivavahana sy misy fibebahana de sa misy dikany zay fa naverimberina foana hoe tamin'ny asika namaky andro mpaminany reny tany amin'ny volana jolay iny hoe ny fivavahana sy misy fibebahana de Jérobal Jéropoint ganagana manatody fa rehefa mibebaka koa sika ary tena mampiseho hoe tena vokatry ny fo no hanompontsika an'andriamanitra voasarika ho azy ny hafa mbola nivelany ireny no ataosika hoe hafa firenena fa sy hoe sy gasy no hoe hafa firenena fa olona mbola sy atao anatiny vakiteny faharoa Masina Paul manoratra am'ireo a Romanina zay zaintily lasa kristianina zavatra nisy tam'izay de fatatsika hatramin'ny fotoana namasihana ny Jesosy teo amin'ny lakroa ny zody de miteny hoe agnay samino an'io honina ny rahin'andriamanitra zany nanda zany izy nanda an'andriamanitra nefa izy ny vahoaka ny fanekempihavanana voalohany fa nanda izy tonino asahy nangataka hoe avelao a hianjera aminay ny raha n'io lehilahy io hianjera aminay sy ny taranakay ny ansozona ho an'ny tena aya de nivonony Kristy de nanomboka teo zany de nandeha ny evanjely hoe rehefa agnareo ary sa teo vovonjy a mahireza agnareo fa sofrano agnay a handeha ho amin'ny hafa zay vonona vovonjy de niroborobo tany ivelany a ny finoana an'andriamanitra de velom-pialonana ray ny zody hay taony farany ray lasa voalohany zay misy ny tenen'ny Paul hoe mba velom-pialomana anareo a no nandehananay nakami'izay nytily kanefa ny soa fanomen'andriamanitra anareo tamin'ny voalohany any ianareo ny vahoaka ny tenenan'andriamanitra sy nampahalalany ny anarany voalohany a nanandaza agnareo tamin'ny voalohany fa vonina ibebaka voavovonsy any agnareo zay koa hafatra ho asika ndraindray sika velom-pialonana fa sika mieritreritra hoe manana ny zavatra rehetra ananasika ny sacramente ananasika ny église ananasika ny ambaratonga mpahafanana mizaista fotsika aminay katolika misy azao ny anareo sisy masiny Marie fa nefa sika mety tsy tena mino anatin'izay fa ny hafa tena mino dia any andriamanitra mandrosaka fahasoavana be deaibe dia aza mialo fa
mila mibebaka sika hoe ny soa rehetra efa nomen'Andriamanitra sika ireo ve manampy asika hibebaka sa mialogno sika rehefa ny hafa ny mahazo azy fa ny rehetra misy ny tian'Andriamanitra vovony sy azo ny fahasoavany. Ao amin'ny evanjely sa resaka amboany ho ataoko tory-teny entana dia misy aza ny vaky teny frera teo fa ny tiany tenenina dia hoe heverina ho ambany ny hafa firenena tamin'ny andron'ny testamenta taloha sy tamin'ny andron'i Jesosy. Ka ity vehivavy ity ilay hafa firenena fa izy efa nahalala ireo fampanantenan'Andriamanitra fahiny hoe nareo ane mba natao fosiny ho santatra fa ny rehetra misy no irin'Andriamanitra hazo ny soa rehetrarehetra ko maninona zao efa mahalala hoe handray ny soa dia nahoana be te sahy nangataka tamin'i Jesosy hoe naky dia amboa kely aza naky dia ty amin'ny deuxième plan aza zay vao tokony ahazo dia manana zo ahazo aho dia mba omeo dia nomeny Jesosy dia sitrana ny zanany. Zay fampianarana androany dia hoe ny rehetra riavana ny tian'Andriamanitra vovonjy fa sy atokony olona vitsivitsy. Tamin'ny testamenta dia hoe jody dia nailitra ny gentile fa isika mety mieritreritra hoe ny katolika romanina ihany no tena hany fiangonana fa na ny konsily aza dia milaza ekena fa ny eglizy katolika no atao hoe voie ordinaire zany hoe io no lalana mahazatra sy azo atoka hahatongavany olona mifamonjena sy hahatongavana any an-danitra kanefa Andriamanitra dia manana fomba maro samihafa. Andriamanitra manana fomba maro samihafa hitarihan'ny olona makao amin'ny Kristy hahavovonjy azy. Dia zay no mahatonga nyreny hoe dialogue interreligieux katolika miara mifampidinika amin'ny silamo. Any Corée zao vao misy dinika ifanaovan'ny hafa ny confucianisme sy ny katolika mifampidinika amin'izay ry zavatra dia sy tokony hanafitohina asika izay satria zay. Ary ao amin'Andriamanitra dia misy fomba maro entin'Andriamanitra mamonjy. Amin'ny salamo amin'ny bréviaire dia hoe en Dieu il y a multitude de moyens du salut zany hoe amin'Andriamanitra abonde le rachat ry frère le hoe ao amin'Andriamanitra be dia be ny fomba ahafahan'Andriamanitra mamonjy atsika fa isika zay efa natoro ny lalana mazava hoe katolika sika dia aoko sika tena hijoro ho tia sy anazan'Andriamanitra hitandro ny rariny fa manampy ny hafa koa zay hahavovonjy azy fa rehefa tsika ndray misaoly Paolanina sy Gagy Mandranato dia manao faux témoignage dia ny hafa aza tafitohina hoe Andriamanitra manakoro loatra ray ny vavahan'izao olona izao. Amen.